Isan'ny candidat Prime Ministre mofony Dr Jules Etienne nisy azy ny fanambarana izay nataony komity mpanohana azy tamin'ity androany ity tety 67 hectares ary atsika ny tatitra mikasika an'izay hoentin'ny Lova Ramanantsoa Christian Rakotondramanga. Be dia be ny sakana kanefa maro dia hiditra ho Prime Ministre araka ny nambarana komity mpanohana ny Dr Jules Etienne candidat Prime Ministre ny Repoblika fahaefatra. Nisy tokoa ny fanambarana nataon'ity komity mpanohana ity ho tolakandro tetsy 67 hectares izay nanamafy ny amenoany ny fepetra takina rehetra amin'ny Prime Ministre. Tonga eto amin'ny fanendrena ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta ny itsika amin'izao fotoana zao be dia be ny sakana, be dia be ny te-hiditra olo ty Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta raha jerena amin'ny fotsy miangatra tokony tsy dia isavitatsika loatra zany na ny mpanao politika na atsika sarambabem-bahoaka fa aoka kosa ho an'le olo izay nanana finiavana tamin'ny fanohanana sy fanolorana ary indrindra Andriamatoa Jules Etienne na docteur hitatsika fa na ny bulletin numéro bulletin unique izay mitondra ny laharana fahatelo dia nentiny Andriamatoa hery Andriamampianina ho candidat ny filohan'ny Repoblika. Teo ihany koa ny programme anazy, teo ihany ny stratégie rehetrarehetra izay nampandresena ny filohan'ny Repoblika. Amin'izao fotoana zao dia be dia be ny sakantsakana ny tsy atongavany zany fanendrena Premier Ministre amin'ny Jules Etienne na amin'ny Kolo Roger. Araka ny fantatra nandritra ny fotoana dia ny Dr Jules Etienne no ho Prime Ministre eken'ny vorona iraisam-pirenena isan'izany ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Sinoa, ny Sadek na ny Vatican ihany koa. Afaka hiara-iasa amin'ny filoham-pirenena vaovao Andriamatoa Rajonary Mampiana ihany koa ny tenany satria izy no nanolotra ny filoha ary afaka natateraka ny politika ankapobean'ny fanjakana dia ny fampandrosoana maritra. Ny Dr Jules Etienne ihany koa no afaka mametraka amin'ny fampihavana-pirenena. Angato avin'ny akamaroan'ny solombavam-bahoaka ihany koa izy satria efa miisa 420 ankehitriny ny solombavam-bahoaka manohana azy ary ahitana ny Ankolafa Ravalomanana, ny MMM, Iaraka Isika, ny Leader Fanilo, ny Patram, ny Antoko Maitso ary ireo solombavam-bahoaka tsy miakina.